La 4G Batelma vous présente Ni Vavo. Du 7 au 30 juin, Les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Panulchanao ni Fampalalambao. Tsy midika ho tsy mahombina ratsy ny vaksiny Covishield ratsy ny eken'ny firenena na vondrona iray. Hono ny solo tena maharitra ny firenena mikambana eto Madagasikara. Nahazo fankatoavana avy amin'ny OMS izany ary tsy tokony ampiayay raha ny fanazavana. Vinavinaina otokanana ny fa-720 volana izao ny rocade est et nord-est izay no nisongadina nandritra ny fidinana ifotana nijery ny fivoaran'ny asa teny an-toerana tamin'ity androany ity. Miantso ny ministera tompona anaikitra sy ny prime ministre lehiben'ny gouvernement amany olana ireo mpianatra eny anivon'ny université Antoliara androany. Ho amin'ity androany ity nangingina ny teny an-toerana ary mbola tazana teny avokoa ireo mpitandron'ny filaminana. Mahomby ny fametrahana ny tahirim-bolamena ka vidin'ny banky foiben'ny Madagasikara amin'ny vidin'ny volamena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ho ny ministry ny Arena Kibontany. Hatreto ny total 2 taonina sy 3 kilao ny volamena voangona. Maresaka iraisam-pirenena tavaverina ny Côte d'Ivoire indray ny filoham-pirenena teo aloha Laurent Gbagbo atao aorianan'ny sesitany nandritra ny 10 taona. Mbola mampametra-panontaniana maro ny fiverenany any an-toerana. Ny andeteny revatra. Finaritra tompo lasy tompo fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao tsy midika ho tsy mahombina ratsy ny vaksiny Covishield ratsy ny eken'ny firenena na vondrona iray ho ny solo tena maharitra ny firenena mikambana eto Madagasikara. Nahazo fankatoavana avy amin'ny OMS izany ka tsy tokony ampiayay raha ny fanazavana. Io ny nasaina. Taoriny resabe teny anivon'ny fiarahamonina sy tamin'ny Aino Manjery ary ny tambazotra tserasera momba ny tsy fankatoavana vondrona Europeana ny vaksiny Covishield. Nanambara androany ny solo tena maharitra ny firenena mikambana eto Madagasikara fa tsy midika izany fa tsy mahomby ity vaksiny nampiasain'ny Madagasikara ity. Pour nous, en tant que Nations Unies, je crois qu'il est important qu'on sache que ho anay izao dia amin'ny mahafirenena mikambana anay hitanay fa zava-dehibe ny fanamafisana fa nahazo fankatoavana avy amin'ny OMS ny vaksiny Covishield. Araka izany ny fanapahan-kevitry ny firenena sasany anaka izany na tsy dia tsy misy fiantraikany amin'ny fahombiazan'izany sy ny fankatoavan'ny OMS. Anterinay fa isan'ireo nahafian'ny fepetra ny Covishield ary fotohizana ny fampiasana azy. donc nous allons continuer à les utiliser. Ankoatra izay momba ny fanaovana vaksiny andian'ny faharoa, misy karazany hafa efa nofinidin'ireo manam-pahaizana momba ny fahasalamana eto Madagasikara sy ny OMS izay ao anatin'ny initiative COVAX raha ny fanazavana hatrany ary isy hatrany ihany koa ny Covishield. Le gouvernement ici a accepté un certain nombre de vaccins. Vaksiny maromaro no niken'ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny Académie de Médecine ampiasaina. Ankehitriny ny COVAX amin'ireo efa nambaran'ny OMS dia misy vaksiny hafa ihany koa saingy ao ihany koa ny Covishield. Ho an'ireo olona izay efa vita vaksiny Covishield tamin'ny voalohany dia ho avy ny andiany manaraka ho azy ireo. Ho avy ny karazany hafa izay tafiditra ao anatin'ny lisitra nankatoavin'ny OMS ka ireo izay tsy mbola vita dia afaka hisitraka izany. Tsy hanova ny karazam-baksiny izahay raha mbola eken'ny OMS sy ireo rafitra miandraikitra izany. Tsy ho azo heverina ny anafangaro ihany koa. On va mélanger les vaccins, ça sera pas le cas. Tsy tokony isy ayay ireo izay efa navita ny vaksiny raha ny fanazavana hatrany fa nahazo ny fankatoavana avy amin'ny OMS ny vaksiny Covishield. Ito ny famatsiana vaksiny ao ny Madagasikara ao anatin'ny initiative COVAX. Naneho ny fahafampony manoloana ny fiara-miasa amin'ny gouvernement malagasy ny programme alimentaire mondial izay niraisin'ny prime ministre lehiben'ny gouvernement ny maraina teo Gaëtan Andretsilavo. Noraisin'ny prime ministre lehiben'ny gouvernement Ntsay Christian maraina teo ny délégationna iray avy amin'ny PAM na ny programme alimentaire mondial izay mitarina Andriamatoa David Besley talepana tanteraka eo anivon'ny fandaharana asa iraisam-pirenena momba ny sakafo. Naneho ny fahafampony tamin'ny resaka fiara-miasa ny fanaovana tamin'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement malagasy ity solotena ny PAM ity
mikasika ny ady amin'ny valanaretina covid-19 nifetraika ny fiovaovany ny toetrandro ary indrindra tamin'ny fotoana nidinana tany amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara nijerena ifotony ny zava-misy tany an-toerana nambarany fa iainga amin'ny foezaka ary andrakotra hatrany amin'ny lavitezaka ny fisokafan'ny fiaraha-miasan'ny PAM sy ny fitondram-panjakana malagasy ary everina fa azo tanterahana tsara izany. Hojerena voalohany amin'izany ny famokarana rano fisotro madio, ny sehatry ny fambolena, ny famatsiana sakafo sy ny fanabeazana ary ny fanjarian-tsakafo amin'ny ankapobeny. Tsy hijanona amin'ny resaka amehana ny asa ataon'ny PAM, hoy ny ministry ny rano, fanadiovana sy ny fidiovana, nanamafy ireo rehetra ireo. Araky ny voalazany teo hijery hoe ahoana ny anovana io zava-misy io any atsimo ao anatin'ilay hoe fantatsika ny fiatraikany fiovaovan'ny toetrandro sy ny Covid ary vonina ny PAM ao anatin'izay hiara-iasa Madagasikara anatsara tsy hijanona amin'ny humanitaire ihany fa hitodika kokoa makany amin'ny développement fampandrosoana zany ary ny fahatongavany lehiben'ny PAM eto dia anovan'ilay fomba fijery ary anamafy bebe kokoa ny fiara-miasa eo amin'ny gouvernemanta malagasy. Hojerena akaiky araka izany ny fahafahana manova ireo olana menjaty any amin'ny faritra atsimo. Akoatra ny fanampiana ny lafin'ny mahaolona, ho tonga hatrany amin'ny resaka fampandrosoana ny etiky ny PAM, ny fampandrosoana izay mifanody raha teo amin'ny lalan-tsaina nentin'ny filoham-pirenena sy ny lehibe ny gouvernemanta. Ny farana androany fitaom-piasan'ny masivoan'ny États-Unis ny asa sinonina teto Madagasikara namafisana nandritra ny fisaorana nataony androany fa anamafy hatrany ny fiara-miasa i Madagasikara sy États-Unis. Efa maro ny asa totosana nandritra izany. Isan'izany ny fampitaovana maro samihafa teo ihany koa ny fahatongavan'ny vaksiny tamin'ny alalan'ny inisiativy COVAX. Fanampanazavana. Tao anatin'izay rotaona sy tapany izay diniara-niasa toy ny mpahalay mianal toko isika. Niara-navitra zavatra maro isika. Sangi iara-mahalala fa mbola betsaka ny zavatra tokony hatao. Azonareo atao ny miantehetra aminareo mpiara-miasa amiko ao amin'ny masuivo ny États-Unis mba ho mpiara-dalana mahatoky hanuana ny vahoaka malagasy hanana ho avy mamiratra. Misaotra indrindra ary mandra-piona indray. Vinavinaina ho tokanana ny fa 4 volana izao ny rocade Est et Nord-Est izay noho nisongadana nandritra ny fidinana ifotony jery ny fivoaran'ny asa ateny an-toerana tamin'ity androany ity. Yves Richard. Andalam-pamaranana ny famitana ny rocade Est sy Nord-Est tetikasan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ary vatsian'ny Banque Européenne d'Investissement, ny Agence Française de Développement ary ny vondrona Europeanina vola. Ny 7 isanjaton'ny asa no vita treto araka ny fantatra nandritra ny fidinana ifotony androany. Famitana ny pitsopitsony toy ny marquage au sol no andrasana mialohan'ny anokanana azy. Ny fisokafan'ny lalana rocade ho an'ny rehetra dia vinavina dia hotokanan'ny filohan'ny repoblika amin'ny 14 volana jona zao ny rocade. Misokatra ho an'ny daholobe ny rocade ao amin'ny fitokanana ny lalana. Ary mbola tohizana hatrany hatrany ilay fanentana na fikajina ireny fotodrafitrasantsika ireny satria ny vola izay nanaovana izao fotodrafitrasa zao dia vola tsy tokony soroana ka ny fikojafokojantsika azy no mahampateza azy tsy hampateza azy. Hanatsarana ny fifamoivoizana ankapobeny eto Antananarivo sy ny manodidina ny rocade. Isan'ny mampiavaka ny tetikasa ihany koa ankoatr'izay ny fisihana tetikasa maro ny fanindran-dalana tamin'ny fanamboarana ny lalana. Raha ny fehiny mitotalo roa ny tetezana tazana anatin'io lalana mirefy 7 kilometatra io ary 170 ny ouvrage hydraulique izany hoe ny fotodrafitrasana tsarana ny fikorinan'ny rano. Ankoatr'izay ny tetezana namorana ny fifamezivezen'ny mponina sy ny maro hafa. Tia ny terrain naturel tary ambanin'ity zavaty à peu près eo amin'ny 8 metre eo ny rambole teto. Dia izay no mahasarotra andreo raha mbola ho asiana passerelle ireny ny tsy fankahitana tsoa satria ohatr'izao ny contexte antsika rehetrarehetra. Dia ny zavatra miseho amin'izy io zany éclairé izy io. Rehefa amin'ny alina fa mazava ho azy moa zany azo antoka tsy siditra amin'ny alina aloha. Hatreto aloha zany fantatra misy fa ilay ankizy maro mandeha mianatra amin'ny ekipy eo amin'ny ankapobeny. Raha ny mahakasika ny fanonerana ny mponina voakasika ny rocade manodidina ny 7 isanjato no efa vita ho an'ny bien titré raha toa ka mbola anatin'ny fikarakarana ny antota taratasy fanonerana ny ambiny. Raha ny lafin'ny fifamezivezena eny an-toerana
abribus 200 no napetraka izany hoe izy zotra hampitoy ny lalana saingy mbola ao anatin'ny fijerena azy ny tompona andraikitra amin'izao fotoana na mitomboina ihany koa ny takela-pamantarana na ny panneau de signalisation hisorohana ny mety lozam-pifamoivoizana eny an-toerana. Feno telo taona ny centre de santé mamindra aina 2 eny Akandratombo Alasoro. Telo taona ny ahina ny fahasalamana ireo vahoaka teny amin'ny manodidina. Vina ny antoko malagasy miaramiainga ny fiparian'ny fitoerana tahaka izao manerana nosy ho ny filoha nasionaly tamin'ity androany ity na saina. Ny fahasalamana no voalohany-karena ary tsy misy firenena mandroso raha tsy salama ny vahoaka ao aminy. Antony nanangana ny antoko malagasy miaramiainga ny centre de santé mamindra aina izay misy saroa ankehitriny dia ny eto Ankadindratombo Alasora sy ny eny Sabotsynamena ary sokatra tsy ho ela ihany koa ny any amin'ny faritra hafa araky ny nambaran'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramiainga izay nanome voninahitra ny fankalazana ny fahatelo taona ny joroan'ny CSMA 2 eto Ankadindratombo Alasora tamin'ity androany ity. Zava-dehibe tamin'ny namana tao amin'ny antoko no ny fahavitana izy ity satria isan'ny fanatanterahana ny vinana taon'ny antoko amin'ny fanampiana eo amin'ny fiarahamonina. Tsy ny olona eto amin'ny faritra Alasora ihany ny tonga mitsabo teny eto fa raha fantatra misy tonga hatrany Vato, hatrany Ambohidratrimo tonga manatona antsika aty. Mitady fitsaboana amin'izao fotoana izao. Io fahasalamana io tompoko dia tsy maintsy atao lahara-pahamehana eto anivon'ny antoko malagasy miara-miainga. Tamberina andraikitra izy io izay tsy maintsy atao amin'ny mpiarabelona, vitantsika izany, zakantsika izany ary tanterahantsika izany. Ary tsy maintsy manao izany atao hoe politika sosialy eto anatrehan'ny vahoaka. Politika sosialy arahana asa ary tsy maintsy misy fiantraikany mivatana eto amin'ny mpiarabelona. Ohatra nyity tompom-pahasalamana ity dia hivelatra manerana ny nosy. Natao amin'ny sarany takatry ny sokajin'olona rehetra ho fiahina ny mpiarabelona ny fitsaboana eto amin'ny centre de santé de base mamindra aina. Misy ny fizahana ankapobeny, ny toeram-piterahana, ny fiahina ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza, ny famorana, ny toeram-pitsaboana nify, farmasia sy ny maro hafa. Ankoatra ireo, isan'andray an-tanana ireo olona marary ny Covid-19 ihany koa ity centre ity ho ny tompona andraikitra amin'ny maady iara-manana izany. Ny fiahina ny fahasalamam-bahoaka izay isan'ny vinan'ny antoko. Fahatelo taonany izao centre de santé mamindra aina izao. Nisafidiana manokana izany anarany izany satria ny teny filamatra ny antoko malagasy miaramiainga dia hoe izay manolo lalana mahitsy mamindra aina. Ary izany nahatonga ny anarany tony centre tony natao hoe mamindra aina. Telo taona tokoa izay no nisokafany izao ary zava-dehibe tokoa ho an'ny antoko izany fahasalamana izany ary tsy afaka iroso amin'ny fampandrosoana ny firenena raha tsy manana vahoaka salama. Ka zava-dehibe ho aminay, ho antsika rehetra izany fahasalamana izany ahafahana mandeha makany amin'izany asa ho fampandrosoana izany. Raha fantatsika dia betsaka ny vehivavy no mbola marary ny eo amin'ny homamiady amin'ny vozon'ny tranon-jaza. Izay no nahatonga anay nanolotra androany ny fitaovana fitsirihana ny homamiady amin'ny vozon'ny tranon-jaza eto amin'ny CSMA Ankadindratombo. Ny homamiady amin'ny vozon'ny tranon-jaza dia fantatsika tsara fa azo sitranina. Sitranina io raha hita ara-potoana. Tahaka ny fanaon'ny antoko sy ny vehivavy ary ny tanora malagasy miara-miainga isan-taona isaky ny volana Jona, nisy androany ny fanaovana didim-potra fahobe ka zaza mahery ny 20 isa no nisitraka izany narahana fizarana kilalao anamaivanana ny fahasahirana ny ray aman-dreny. Teo ihany koa ny fanalana sy fikojana nify ho an'ireo olona misy 50 vina ny centre de santé mamindra aina 2 eto Ankadindratombo amin'izao fanamarina ny fahatelo taona ny joroany izao ny fampitombona ny fitaovana ampiasaina amalina ny filan'ny vahoaka izay mila fitsaboana. Miantso ny ministera tompona andraikitra sy ny prime ministre lehiben'ny gouvernement amany olana ireo mpianatra eo anivon'ny université any Toliara tamin'ity androany ity. Ho an'ny androany nangingina ny tany amin'ny toerana fanadina. Andro maromaro aty aoriana ny fitakiana ny vatsim-pianarana nataon'ireo mpianatra eto anivon'ny université any Toliara eto Maninday zany. Raha ny zava-nisy amin'ity androany ity dia milamindamina tanteraka aloha zany ny toedrarany tapany maraina
raha hitantsika ihany koa fa dia maro ireo mpitandro filaminana no mivezivezy amin'ity toerana ity mba hanakana ny mety hoe fioaram-pefy ataon'ireo mpianatra izay tahaka ny zava-nisy omaly sy afaka omaly. Amin'izao amin'ny 12 Antoandro andalovany mpanao gazety eto an-toerana izao dia ireo mpitandro filaminana no namoa ny varavarana le vavahady lehibe idirana amin'izany université ny Toliara izany raha toka nanakatona izany ireo mpianatra tamin'ity maraina ity. Raha zava-misy ihany koa dia tsy afaka miditra any anivon'ny campus universitaire ny mpanao gazety araky ny fanambarana ataon'ireo mpianatra tamin'ity maraina ity. Araky ny fanambarana ireo mpianatra eny anivon'ny universitény Toliara ny manday androany maraina, tsy mitady ireo mpitondra fanjakana ao Toliara anelanelana ny toedraraha misy izy ireo, fa miandrandra iona amin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ratsiansa ary ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta. Nanamafy ihany koa ireo mpianatra fa mitavozavoza ny fandraisan'ny filohan'ny université andraikitra. Ankoatra io, tsy ny vatsim-pianarana ihany no takiany ireto mpianatra ireto, eo ihany koa ny validation an'ireo filière rehetra. Nanamafy hatrany ireo mpianatra fa tsy hisokatra ny université ao Manday raha tsy tamaso sy azo tsapaitanana ireo vali ny fangatahana. Amin'ny ankapobeny, nilamina teny atoerana ny maraina teo, mbola tazana teny ihany koa ireo mpitandro filaminana maro. Mampametra-pantaniana hoy ireo ray aman-drenin'ny mpianatra ny tsy famahana ity olana izay mateti-piverina ity. Ino dika tsy azo any bourse 3 vola isam-bola tsy azo. Karama azo, ministra mahazo carburant, lozenori, antofa mandeha rapolany voaloha. Carburant hitsangatsangana lor tao hara-pahamehana, ty valy ereo na tianana ereo vondraka. Mikarama 25 millions, 15 millions, ambony 16. Izahay madinika tao tohatsy hiakara. Agnantania na ratsy mpianatsy tsy na ratsy zay. Fa nitoraka anay. Tinanova zandaro va hamango ajaja. Sa hiambe malaso. Malaso toy tany toy tsy milamy tsy misy mpamono. Mirererere mbao lazay na sary tsy hita. Ajaja mianatsy vonoe. Zahay mijaly hany tsy misy. Tsy misy mamaritry zahay nanizao. Zahay nanizao pamaritry kapika tiasako. Panao kibarua. Ayety kapika havariko. Lumay entangini raha futy ajaja milalanginy. Université ni ali sekamamy hili. Miamarary ty fonay amitiananay. Tia ivony, efa nisy ny fitakina nataon'ireo mpianatra mahakasika ity vatsim-pianarana ity teo aloha, rava maina izany raha ny fanazavana. Andrasana araka izany ny famahana ny olana misy mahakasika ny vatsim-pianarana ity. Manoloana ireo fitakina isan-karazany amin'ny université entanina hatrany ireo mpianatra hotony ka tsy ataon'olona fitaovana hoy ny sekretera mpanjakana miadidina gendarmerie-pirenena fanampanazavana. Io zany mbola fanadihadiana zany satria nantetra ahoana fa tsisy nampiasa basy mihitsy ny mpitandro filaminana. No amarinina ny kartosy netiny tsirairay miverina tsisy basy tsisy bala consommé. Ny talohany iny aloha izy mety amin'ny gendarme misy dimy zany ny consommé tamin'le talohany iny zay andraisana fepetra le gendarme satria initiative personnel no nandraisana fepetra le nanao tir en l'air satria efa nampianarina zany tsy mahazo manao an'izany efa mandray fepetra zay amin'le gendarme misy bala dimy lan'ireo dia tamin'ity zany tsy nisy bala tsisy bala consommé mihitsy na ny polisy na ny gendarme na ny tafika fa nisy naratra zany io fa ao anatin'le olona mpitarika anisan'le hoe nanome vola 3 millions d'ariary io ny anarana efa ty aminay nisy nahita zany misy novavoloely fa nitondra basy olona io dia zany tereo zany ny antony tsy azo anaovana zany tir en l'air zany rehefa manao maintien de l'ordre ianao satria lasa ampianariko anareo zavatra ianarana amin'ny sekoly raha manao tir en l'air anao dia eritrretra aloha hoe ino nitifitra fa tsy mavoa na balabolano ampiasaina dia vao mainka mahazo hery le olona. Faharoa ny olona ao anatin'le manifestant te aggraver an'le situation dia izy ihany no mitifitra ny namany. Itenanareo tsy marina zany mbola atao fanadihadiana amin'ity. Ramatoa Filissoa antitra ny ala sy Andriamatoa Razafiarson Ando no ivahiny ao anatin'ny fandarana Ankitspo anio eto amin'ny Cool TV izay rahanao aorinan'ny fampahalalam-baovao andeha rahatsika ny ampany amin'izany. Misy an'le article 137 ny constitution izay milaza fa hoe ny convention internationale ny lalàna iraisam-pirenena rehetrarehetra izay niratovo Madagasikara zany dia manana lanjam-bony amin'ireo lalàna anatiny rehetra. Ny dikan'izany zany dia zao raha misy convention internationale lalàna iraisam-pirenena niratovo Madagasikara dia tokony hifanaraka amin'izay ny lalàna rehetrarehetra anatiny anisan'izany ny code de la nationalité izay misy lalàna iraisam-pirenena miresaka nationalité. Dikan'izany zany tokony hisy mise en conformité par rapport amin'ireo convention internationale zay ratifieantsika ireo ny lalàna
anatiny anisan'izany ny code de la nationalité fa naveriko teo dia izay zany ny tena motivation anankiray teknika na tonga n'le hoe anao réforme ny code de la nationalité. Ny rehetra ny tokony samy kaondo ary jery akaiky andinika mihitsy zany antsipriany amin'ny tolo-dalàna zay ataony zareo io fa tsy dirana politika politicienne satria ho an'ny taranaka faramandimby izy io ho atsika malagasy ka mila jerena tsara mila enona ny hevitry vahoaka eo fotsiny zany teteny hoe sao de tsy ampy reny ataontsika hoe fakana ny hevitry ny vahoaka. Olona telo indray no matin'ny coronavirus teto Madagasikara raha ny antotanisa avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity. Misy 270 ireo tranga vaovao, 770 ireo olona sitrana soamantsara. Tahaka mazatra tonga eto amin'ny fotoana ny adokavatra asika orinan'izay arahantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Papote à mini prix avec tes potes et ta famille. Avec Mouratim, toute la journée, tu as 60 minutes et ou 60 SMS et ou 60 mégas pour 1000 arrières vers tes 3 numéros Friends and Family. Tape le dièse 322 étoile 26 dièse. Azafady kely ange ferizany manana kabony milamina zany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fadimbolana nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana ara-tsaina amin'ny fahitana amin'ny fiainona ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory toa miosina mihitsy aza ao ny tsy tafianatra tsy tafiasa fa na maimby tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa. Ok zay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy anao ihany izy. Ensemble, célébrons le foot avec l'UEFA Euro 2020 en intégralité. N'attendez plus pour entrer dans la danse. En ce moment, le décodeur avec 1 mois d'abonnement sur Évasion est à 55 000 arrières seulement. Les bouquets Canal+. Passez à la formule supérieure. Bénéficiez de plus de chaînes avec Évasion Plus ou tout Canal+ pendant 30 jours en vous réabonnant au-dessus de votre bouquet habituel. Les bouquets Canal+. Isanandro. Andeha isika hanoana ny mpanjony malagasy. Vokatra voafantina tsara, madio, tonga dia vonona. Rehefa miantsena ao amin'ny loka, maro ny vokatra azonao safidianana. Mora karakaraina, tena mafilotra, natao ho any rehetra. Loka manamora ny fiainanao.
miditra ny tapany faharoa ny vaovao isika. Mahomby ny fametrahana tahirim-bolamena ka vidin'ny Banky Foiben'ny Madagasikara amin'ny vidin'ny volamena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoy ny ministry ny Harena Kibontany. Hatreto amin'ny total 2 taona sy 3 kilao ny volamena voanginy. Gaetan Andriatsilavo. Tafapetraka ny taona 24 ny tahirim-bolamena nasionaly izay isan'ny fanamby lehibe napetraka ny filoham-pirenena. Hatreto mitotaly 2 taona sy 3 kilao ny lanjan'ny tahirim-bolamena ao amin'ny Banky Foiben'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Isan'ny nambarany ministry ny Harena Kibontany sy ny loharaniko Harena Stratejika ireo nandritra ny fihaonana ampitain-davitra nitondran'ny tatitra ny asa vitan'ny ministera ny taona 24 teo anivon'ny antemeram-pirenena ny alakamisy 17 Jona 2024. Dingana lehibe amin'ny tantaran'ny Madagasikara ny nametrahana ny tahirim-bolamena nasionaly ary amin'izao vanim-potoana izao no tanteraka izany ary afaka mividy volamena ny Banky Foiben'ny Madagasikara nanomboka ny 15 Desambra 2024. Eo amin'ny resaka volamena dia fanamby ary velorano nataon'ny Andriamatoa Filohan'ny Repoblika ny ametrahana ny tahirim-bolamena eto Madagasikara. Ny 20 Janoary 2024 no natao ny fanaovatsiny ny fifanenkepera miasa teo amin'ny Banky Foiben'ny Madagasikara sy ny ministera ahafahana manatanteraka izany. Ary ny 15 Desambra 2024 no nividy voalohany ny Banky Foiben'ny Madagasikara. 770 kilao ny volamena atao amin'izany tahirim-bolamena nasionaly zany ndraiky amin'ny 30 Desambra 2024. Fa eto kosa dia ambara amintsika amin'ny fomba ofisialy fa ny 9 Avril 2024 no natratsaratsika ny 2 taona sy 3 kilao ao amin'izany tahirim-bolamena eo anivon'ny Banky Foiben'ny Madagasikara izany ary mbola hitoy ny fividianana sy fampitomboana amin'izany. Samy manana ny andraikitra miavaka ary mifameno ao anatin'izany ny Banky Foiben'ny Madagasikara sy ny ministera ny Harena Kibontany sy ny loharaniko Harena Stratejika. Ny ministera mitarika sy mametraka ny lalan'ny volamena ahatongavan'izany ao amin'ny Banky Foiben'ny Madagasikara. Ity farany kosa miandraikitra ny fividianana ireo volamena araka ny rinan-damina napetraka. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia olana ho an'ireo ankizy tsy ahafahana misitraka ny zony feno indrindra amin'ny sehatry ny fampianarana ny tsy fisian'ny kopia. Ao anatin'ny fanamariana ny andro ho an'ny ankizy afrikanina, ankizy miisa 3 no misitraka kopia faobe atao amin'ny distrika Fenerive Est faritra Analanjorofo. Abraham Randriamanana. Ao amin'ny faritra Analanjorofo tsy manana fanamarinana ny naterana ny 130 ireo ankizy any an-toerana raha ny nambara ny tompony andraikitra. Isan'ireo zo fototra ho any ankizy anefa ny fananany kopia naterahana. Sakana tsy ahafany ankizy misitraka ny zony indrindra amin'ny sehatry ny fampianarana ny tsy fananana ty antota-taratasy ity. Ho an'ny ray aman-dreny nanaovana fanadihadiana, olana tsy nahafahany zanany nanatanteraka ny fanadina-panjakana ny tsy fisiany zany kopia izany. Manoloana izany, tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny andro ho any ankizy afrikanina. Misy ny hetsika fanatanterana ny kopia faobe ho an'ny distrika ny Fenerive Atsinanana. Manokany Analanjorofo ny eto Fenerive Est, distrika Fenerive Est, akalazana ny andron'ny ankizy afrikanina noho ny amaroan'ireo olana miatraika amin'ny ankizy, mianjady amin'ny ankizy eto Analanjorofo. Ao anatin'izany ohatra 330 isanjaton'ny ankizy eto Analanjorofo latsaky ny 5 taona dia tsy manana fisina amin'ny fomba ofisialy, zany hoe tsy voasoratra ao aminatiny registre ny commune. Ankilan'izay, isan'ny endrika isehony tsy fisitrany ankizy ny zony ihany koa ny herisetra samihafa izay mianjady amin'izy ireo. Tato anatin'ny 3 volana voalohany tamin'ity taona ity, tafiakatra 700 ireo trangana herisetra mianjady tamin'ireo ankizy tany an-toerana ka ny 500 amin'izany ny herisetra aranofo. Fanambina petraka ny fanenana ny tany herisetra mianjady amin'ny ankizy amin'ny alalany fanamafisana, ny fanentanana sy ny fampafantarana ny zo ho azy ireo raha ny fanazavana hatrany. Olo tsy mahafantatra an'le zo fototra alongany. Dia magnano tsinitsinina an'le fiainan'le zaza zany. Tanjonganay zegny dia ampita
ireo fiofanana zay nataonay indrindrandrindra mahakasika ny fiarovana ny zony ankizy ary fampafantarana ihany koa ireo sazy miatra amin'izay magnano erisetra amin'ny ankizy. Totosa tao amin'ny tanàna ny Fianarova Atsinanana ny ady hevitra niarahana tamin'ny Ministeram-ponina sy ny UNICEF ary ireo mpiara-mombonantoka samihafa ho fijerena vahaolana amin'ny fiarovana sy fampanajana ny zo an'ireo ankizy. Ho tanterahana ny faha 1 sy 2 ny volana Jona izao ny teti-pivoarana ho an'ny fanabeazana. Loha hevitra roa no hodiniana sy hiadina hevitra mandritra izany izay andraisan'ny olona manodidina 50 sy 200 anjara fanampinazavana. Ny lalana izay tiantsika soritana ho an'ny hoavy. Isitona lesontsika ao anatin'izany jery-totika izany. Iaraka andinikintsika hoe aiza tokoa moa zany ny no misy antsika amin'izao fotoana izao ao anatin'izany sehatra fanabeazana izany. Inona daholo ny zavatra izay tokony niarahantsika manatsara ahafahana manome tolotra mendrika anatin'izany sehatra fanabeazana izany. Adidy tokoa izy io ary adidy mavesatra. Arak'izany dia tsy afaka ho ny antsoroka amin'izany samy rery ny fitondram-panjakana. Izay indrindra ny antony nananganana rehefa taona maro izay vovona iray ahafahan'ireo mpisehatra rehetra ao anivon'ny fanabeazana sy ny fampiofanana miaraka miady hevitra, miaraka mandinika sy miaraka miverina mijery indray hoe inona indray ny paikady izay iaraka hoentintsika anatin'ny fanatsarana an'izay sehatry ny fanabeazana izay. No tanterahana androany teny amin'ny distrikana Tsimrindrano ny fampirantiana ny zava-bita tao anatin'izay roa taona sy tapany izay. Mangataka ny filoha hitsidika ireo asa vita ireo ben'ny tanàna miisa 4 sy ny solombavamboaka ao Tsimrindrano gatao Andratsilava. Sehatra maro no nanorenana fotodrafitrasa ahafana mampandroso ao Tsimrindrano. Isan'ny ny batoerana amin'izany ny fanamboarana sy ny fanatsarana ny lalana, ny fanatsarana ny barazy ahafahan'ny mponina mamboly, ny fampianarana sy ny fanabeazana, ny fahasalamana ary indrindra ny sosialim-bahoaka nandritra ny fotoany ny ameana ara-pahasalamana. Fanamby no napetraka hoy ny solombavambahoaka androany nandritra ny fanaovana tatitra mahakasika ireo asa vita. Fanamby napetrakantsika efa misy hoe fitaratra 2023 io izay napetraka eo Tsimrindrano dia ho jerentsika indray amin'ny 2023 hoe nanahoana ny asa nataon'ilay fitondrana teto amin'ny distrikana Tsimrindrano nandroso ve sa nanao ahoana. Fa ny fotoana dia manapetra dia mandeha isa-taona ny fiovana eto amin'ny distrikana Tsimrindrano. Ny tanjona dia mipaka any ankibon'ny vahoaka ny tena fampandrosoana izany mba ho voky ihany koa vahoaka. Maro ireo mpitondra ny fandimby raha ny fanazavana izay samy nametraka fotodrafitrasa ahafana mampandroso avokoa. Betsaka lavitra noho ireo ny fandimby hatr'izay ny vitan'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Izay no midika fa niezaka izay nataon'ny fitondrana Andry Rajoelina, filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tao anatin'ny roa taona sy tapany monja dia maro lavitra noho ny zavatra vitany teo aloha. Ka izay ny antsoina filohan'ny Repoblika mba hitsidika na etỳ Tsimrindrano ety manana ny hetahitany daholo ireo ben'ny tanàna indray matoa filoha na ny miaraka amin'ny timiny izany na ny tsy miankina na ny miaraka aminao erika dia manana ny hetahitany avokoa. Fantatray ny fahendrenao, fantatray fitiavanao vahoaka, tsy izahay ben'ny tanàna na solombavamboaka jerenao fa ny vahoaka malagasy, ny vahoaka ana Tsimrindrano. Ka eto dia vonina izahay andray fahatongavan'ny filohan'ny Repoblika amin'ny fotoana izay mahamety azy. Manentana hatrany ny mponina rehetra ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry ao Tsimrindrano hifanome tanana amin'ny fampandrosoana ialana amin'izao fanitrana lalovan'ny firenena izao. Nanome fiofanana momba ny plan communal de développement inclusif ireo mpitantanan'ny commune tanjona ny fahafahana mandray sy manampy amin'ny lafiny rehetra ireo olona manana fahasembanana eny fotony gatao Andratsilava. No tanterana nandritry ny 3 andro tao Ambohidrapeto ny fampiofanana famolavolana ny PCDI na ny plan communal de développement inclusif ao anatin'ny tetikasa Voizo iarana amin'ny ONG Merci toanan'ny CBM Voly
fiofanana miompana amin'ny fampandrosoana mampiaty eny fotony ahafahany olon-drehetra indrindra ireo manana fahasembanana mandray anjara sy misitraka ny izony ireo manana fahasembanana izay mbola misedra olana maro ankehitriny. Misy be deabe zany ny olana raha tsy teny fotsiny aho hoe ao anatin'ny fiainana amin'ny akapobeany sy ny aktivité izay tanterahany sampandraraha rehetra na ara-panjakana io na piblika na tsy miankina zany dia matetika tsy tafiditra ny anatin'ireny fandaharana asa ireny ny mahakasika ny olona manana fahasembanana. Ankoatra ny fandraisana an-tanana, tandona ny famahana ny olana ireo olona manana fahasembanana iny anivony ny fiarahamonina indrindra eo amin'ny resaka fotodrafitrasa. Fahasahiranana kely ohatra eo amin'ny resaka fandroatana, ohatra hoe fiakarana amin'ny tohatra, raha sendra misy bira ohatra any ambony zany dia eo manasarotra ny olona manana fahasembanana. Isany ny mba-toerana nandritra ny fiofanana ny famolavolanana ny drafitrasa fampandrosoana mampiaty sy ny fametrahana teti-bola ho an'ny komuna ahafahana mandray tsisaka navaka ny olona rehetra. Ho an'ny komuna mba vahatokana manokana efa misy ny rafitra najoro andraisana an-tanana ireo manana fahasembanana ary efa mijoro ihany koa ny fikambanana. Eo anivon'ny komuna misy ilay fananganana ny rafitra ifotony fikaonan-doha na ilay antsoina hoe SLC dia efa natsofokay ao anatin'izay SLC zay ireo olona manana fahasembanana ety anivon'ny komuna, izany hoe afaka mandray andraikitra izy, afaka mandray anjara amin'ny tetikasa sy izay rehetra ifampiresahana eny anivon'ny komuna zany. Samy naneho ny favonona ny anova sy anamafy ny fandraisana an-tanana ireo manana fahasembanana avokoa ireo rehetra nandray anjara teto, ohatra amin'izany ny fijerena akaiky ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny fampananana asa sy ny fiofanana arak'asa ary ny sosialy. Lafy mavaoafa kosa indray dia fitaovam-pidinina MAS 36 misy dimanjato CPM 10 miaraka amin'ny fitaovana miaraka aminy no natolotry ny etamajoro tafika ny polisy pirenena tamin'ity androany ety. Lehilahy Nefson. Nambaran'ny ministry ny filaminam-bahoaka fa tsy ampy ara-pitaovana sy olona izy ireo indrindra eny amin'ireo faritra maro iadidiny ho fametrahana ny fandriampahalemana maharitra manerana ny nosy fitaovam-piadiana basy MAS 36 miisa dimanjato sy APM 10 miaraka amin'ny fitaovana miaraka aminy no natolotry ny etamajoro ny tafika ny polisy pirenena androany. Ampiasaina eny amin'ireo tany lavitra sy mafana iadidiny ny polisy pirenena ireo fitaovana vao azo ireo. Ho fanarahana izany efa misy ny rafitra mijery ny fitaovam-piadiana eny anivon'ny folo alin-dahy sy eo amin'ny polisy pirenena. Ny polisy pirenena dia manana rafitra ahafahana mijery ny fitaovam-piadiana amin'ny alalan'ny informatika. Izany hoe raha misy zany efa misy markage ny arma rehetra reto. Vao tonga reto dia tafiditra anaty markage ihany koa izay tsy ny polisy pirenena mampiasa azy fa ny tafika rehetra dia ho hita avy hatrany hoe ty basy tia aniza, ty munition tia aniza, izay ny anton'ilay session ana arma sy ny avin'ny etamajoro anankiroa teo. Izay momba an'iny. Ary ankehitriny koa ny polisy pirenena dia miezaka ny amin'ny fanamboarana ny komisaria rehetrarehetra any amin'ny district mbola tsy misy komisaria. Ireo fitaovana koa zany dia isany andeha ho any amin'ireny toerana ireny. Fotodrafitrasa maro no natsangana any amin'ny faritra saingy mbola tsy ampy olona 4,000 ny eo anivon'ny polisy pirenena izay vao mahafehy ireo fotodrafitrasa vao natsangana. Efa misy hoy ny ministra tompon'andraikitra ny lamina mahakasika izany. Ato ato dia ivoaka ny fanadinana andraisana polisy ary efa hitantsika eny amin'ny lalana eny ireo tandro filamina mpianatra manao stage pratique. Izy ireny no fanina ho any amin'ireny toerana voalaza teo ireny fa ampihana miandalana ihany le izy satria ny kapasité d'accueil ny école koa tsy afaka ny ampidirana mpianatra be da be ao anatiny ao fa raha amin'izao vanim-potoana zao dia mbola mila any amin'ny 4,000 ny polisy afeno an'ireo fotodrafitrasa zay vao anatsangana fitondram-panjakana ireo dia efa miroso any amin'izany tsika amin'ny fanampianarak'olona zay. Androany natao teny amin'ny kapisaty ny lanonana ara-miaramila fanoloran'ny etamajoro ny tafika ireo fitaovam-piadiana ho an'ny polisy pirenena.
Sambany teto amin'ny tantarany firenena hoy ireo lehibe mandrafitra ny foloalinda malagasy vao nisy hetsika fifanomezana fitaovam-piadiana toy izao. Tonga nanatrika ny lanonana ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny ministry ny filaminam-bahoaka ary ny sekretera-panjakana miajijy ny zandarmeri-pirenena. Omby miisa 770 ny tavaverina daly 30 no voasambotra ary fitaovam-piadiana mahery vaika maro no tratra nandritra ny fanenjehana ireo olon-dratsy nanafika sy nandoro tanàna tany amin'ny Dogy Atsimo sabotsy fa 13 Mey lasa teo nandritra ny hetsika adiovy alarina efsonatra. Fahombiazana no hita nandritrika ny hetsika adiovy ka omby miisa 700 no tafaverina any amin'ny tompony, daly miisa 30 no voasambotra ary fitaovam-piadiana mahery vaika maro no tratra nandritra ny fanenjehana ireo olon-dratsy nanafika sy hanandoro ny tanàna ny Dogy Atsimo. Vokatra azo nandritra ny hiraka nampanaovana ny miaramila tany Atsimo Atsinanana iny dia omby miisa eo amin'ny 700 eo no azo hatramin'izao. Raha tsy ahivina kely dia tao amin'ny kizon'ny Sokobany sy Andranombao nahazahoana 30 ary tao amin'ny fokotanin'ny Kiremba moa zany dia nahazahoana 20, tao amin'ny manodidina ny Sokobany teo nahazahoana 170, ny fitambaran'izay izay nisy omby majinijinika 110, nisy 70 nahazahoana ny fitambarany omby izay nahazo an'ilay isa tarehimarika azontsika teo 700. Tao anatin'izay vokatra izay ihany koa no nahafantarana sy nahazahoana ireo olona voaroiroy tamin'ny fanafiana tao Benoniky iny izay miisa 20. Ankilany efa eo ampelatana ny zandarmeri-pirenena avokoa ireo vokatra ka izy ireo no misahana ny fanadihadiana sy famitorana ary manao ny défergement eny anivon'ny fitsarana ihany koa. Nodimandry alina tany Frantsy Miray Rabenor filohan'ny CNIDH izy izay fantatry ny maro ihany koa teo amin'ny lafiny politika sy sosialy nentina niady ny zon'ny vehivavy teto Madagasikara. Michel Arnardo. Raha filohan'ny CNIDH na ny Commission nationale indépendante des droits de l'homme nandritry ny efataona nanomboka ny taona 2012 nodimandry alina tany Frantsa i Miray Rabenor. Ankoatry ny fiarovana ny zon'olombelona dia fantatry ny maro teo amin'ny lafiny politika sy sosialy nentina niadiana ny zon'vehivavy teto Madagasikara izy. Mpikambana tao amin'ny fikambanan'ny vehivavy eo amin'ny antoko Aremata amin'ny taona 1750, tompona andraikitry ny fitantanana ny departemanta ny satany vehivavy sy ny zaza tao amin'ny ministera ny ponina ny taona 1750 hatramin'ny taona 1750. Ankoatr'izay dia mpikambana teo anivon'ny Akademia Malagasy izy na fitateraka ihany koa ny teny anglisy sy ny teny frantsay. Ny zon'olombelona ny jerena ny hoe olona mbola tsy voatsara dia tsy fantatra izy zany na meloka na tsy meloka dia nefa tonga dia efa tazonina ela be, indraindray amatona ny araka ny voalazanao any am-ponja. Nefa raha ny lalam-panorenana misy eto ny tany sy ny fanjakana zany dia milaza koa fa ny hoe la détention préventive est une exception. Zany hoe amin'ny hoe zavatra tena hoe tsy azo anoharana zany mety hoe indray mandeha isa-taona no tokony isa zany hoe fitazonana ponjavonjy maika zany. Nefa ny antsika zany amin'izao fotoana izao lasa ohatrany hoe izay anona rehetra tratra hoe misy antony isan-karazany zany dia tonga dia hoe tazonina amponjavonjy maika avy hatrany nefa tsy ampy amin'izany mihitsy zany na ny fikarakarany fonja na ny toerana. Zanak'i Césaire Rabenor mahasoavon'ny Républicaine Madagasikara tany Landre ny taona 1770 tany Grande-Bretagne no niainany Miray Rabenor ny fahatanjany. Mpiara-miasa akaiky tamin'ireo aina aman-jery i Miray Rabenor tamin'ny alalan'ny fitorohana ny tsy fanajana ireo zon'olombelona maro nitranga teto amintsika. Raha ny fanadihadiana natao fitsaboana ny homamiadana no antony nandehanany tany Frantsa, izy izao nindao sy ny fahafatesany izao teo amin'ny 29 taonany. Izay eto amin'ny Cool TV FM dia mirary fiononana feno an'ny fianakaviany sy izay rehetra nafantatra sy ny fanerasera ary niara-niasa taminy teo anivon'ny CNIDH.
tontolon'ny baolina kitra kosa indray dia napetraka nanomboka androany ny fiara-miasa ho an'ny Kitana Football Academy sy ny Sapandrara amin'ny sanan'ny fanatanjahantena eo anivon'ny commune urbaine n'Antananarivo. Fanadina. Tanora manodidina eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 14 taona no tsongana manokana hiditra ao amin'ny sekoly ny baolina kitra. Miainga amin'ny 20 isaky ny boribory-tany ka ny 20 ka hatramin'ny 30 izay tena mahay ihany no tafiditra amin'izany. Napetraka nanomboka androany ny fiara-miasa eo amin'ny Kitana Football Academy andaniny sy ny avy anivon'ny commune urbaine Antananarivo ny ankilany ho fanampiana ireo tanora sahirana izay mitia fanatanjahantena taranja baolina kitra. Zay ao anatin'ny Kitana Academy io zany dia mandraikitra ny partie sportive dia zareo amin'ny commune indray miezaka apitra ireo ankizy sahirana ireo izay manan-talenta ao anivon'ny baolina kitra miverina ny ampianarana amin'ireo mbola tsy mianatra trony zany tena izy. Manao formation amin'ireo asany miditra ny amin'ny fianaranay ny hoe Kitana Academy. Zava-dehibe ho an'ny tanora ny fanatanterana amin'ny fanatanjahantena. Tafiditra ao avokoa ireo fanabeazana sy fitezana ny tanora. Ampianatra ampilalao indrindrindrindra dia ampianatra sy anintsy ireny ankizy ireny hoe zao ny atao hoe fanatanjahantena, ilaina ny fanatanjahantena mba hivelaran'ny saina, hivelaran'ny foa, ahaizana miara-miaina manolana discipline. Fandraisaka hoe tena fanetsehana ny ataontsika hoe fanatanjahantena eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo dia hozy izy hoe izy amabe ny tanàna azy nametraka manokana izy ny direction sport hikarakara ny tanora hanao fanatanjahantena eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo. Tsy hijanona tre ny ezaka ho atao eo amin'ny fitezana ireo tanora, indrindra fa eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra. Isa-taona dia ho isantrany ny fionana. Tsara ho marina fa sambany teo amin'ny rotontana nisy ny fionana tamin'ity taona 2024 ity. Maresaka iraisam-pirenena dia tafaverina any Côte d'Ivoire indray ny filoham-pirenena teo aloha Laurent Gbagbo ataorian'ny CESTAN nandritran'ny 10 taona. Mbola mampametra-panontaniana maro ny fiverenany any an-toerana fanadina. Dès sa descente d'avion, vahoaka maro no tonga nitsenan'ny filoham-pirenena ivoiriana teo aloha Laurent Gbagbo teny amin'ny serana mpiara-manidina taorian'ny famotsoran'ny fitsarana iraisam-pirenena azy manoloana ny fiampangana maro. Hipoka olona torak'izay ihany koa ny lalana nandalovany. Maro ny tsy nanantenan'ny fiverenany taorian'ny alany tao Côte d'Ivoire nanomboka ny taona 2024. Ny vantana tao amin'ny toerana nanaovan'ny fampelezan-kevitra tao avaratry Abidjan ny filoha teo aloha taorian'izay. Isan'ny nanamora ny fahatongavan'ny tany an-toerana ny filoham-pirenasa Alassane Ouattara. Raha isan'ny mpifanandrina politika tamin'ny Laurent Gbagbo hatray ny filoham-pirenena. Tamin'ny anaran'ny fifamelana no nanamora ny idiran'ny filoha teo aloha tao Côte d'Ivoire raha iverenana ny tantara. Tsy nankasitraka ny fahareseny manoloana ny Alassane Ouattara i Gbagbo nandritra ny fifidianana ny taona 2024. Io no nitarika krizy goavana izay nahafatesana olona maherin'ny 3 ary voapangatan'izay Gbagbo. Tsy mbola fantatra treto na iverina amin'ny sehatra politika ny tenany. Saingy isan'ny fanontaniana apetraky ny maro any Côte d'Ivoire ny hoe amela azy tanteraka avy ny filoha Alassane Ouattara. va-t-il jouer un rôle politique dans la Côte d'Ivoire de demain? Dia mamana vaovao tamin'ity androany ty ankasana nanaraka izany soafa tsara atao. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix, vous a présenté Ni Vavo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.